Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia miankina amin'ny ahafahavitan'ny fisoratana anarana no ahafahana miroso amin'ny fikarakarana ny fandoavana ny evatsim-pianaran'ny mpianatra isaky ny université manerana nosy raha ny ahafahana hazavana avoaraina didiny izay zay tonga atao Andriatsilavo. Manoloana ny resaka maro mivoaka etseroa ka nahatonga ireo mpianatra eny anivon'ny université itokona. Nilaza ny ministera tompon'andraikitra fa efa miroso amin'ny dingana fandoavana izany ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana. Miankina amin'ny fahavitan'ny fisoratana anarana isaky ny université no ahafahana mamoaka izany araka ny fotoana. Ny mpianatra rehetra ampandalovana qualification satria izay ny numérisation entsika ampidirana azy ao anatin'ilay carte d'étudiant sy ny ampiasantsika an'ilay carte d'étudiant dia mandalo an'iny izy fa kosa izay voasoratra sy izay mitsongaina hoe ahazo bourse ihany sy na feno fepetra ahazo bourse eo anivon'ny commissionna ihany no mahazo bourse rehefa avy eo. Izay no mahatonga ny hoe voatery miandry an'ilay commissionna vita vao afaka manao an'ilay traitement ambiny. Fa raha vita ilay commissionna dia efa fohifohy sisa ilay traitement atao fa miankina amin'izay demande-na bourse sy ny période hiazaka zany ankizy amin'ny inscription zay. Misy herinandro dia mahavita inscription, misy kosa nefa noho ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny sy ny mbola misy hoe mpianatra sady mianatra izy no mitady vola dia mitarazorazoka kely ohatr'izay moa zany ny fanaovany ny inscription. Samy manana ny anjara asany araka izany nisana maratonga ka ny activation des cartes sy ny fadoavana ny vola no iantsoroan'ny postra malagasy. Raha ny tetiandro navoaka ny 20 hatramin'ny 15 martsa 2024 no irosoana amin'ny activation ny carte ho an'ny université Antananarivo. Ny 20 hatramin'ny 14 martsa ho an'ny université Manday Toliara, ny 15 martsa hatramin'ny voalohan'ny volana aprily ho an'ny université Ambondrona Mahajanga, ny 18 martsa hatramin'ny 2 volana aprily ho an'ny Barikadimy Toamasina, ny 4 hatramin'ny 7 aprily ho an'ny université Antsiranana, ary ny 9 hatramin'ny 17 volana aprily ho an'ireo IES. Manomboka amin'ny 18 martsa ho avy izao no andoavana ny bourse ho an'ny Antananarivo. Manomboka ny 19 martsa ho an'ny Mahajanga, ny 4 aprily ho an'ny Toliara sy Toamasina, ny 12 aprily ho an'ny Antsiranana, ary efa miroso ny ao Fianaratsoa. Antony tsy nandraisan'ireo mpianatra manodidina ny 700 ao Fianaratsoa ny vatsim-pianarana, ny fahatarany ny antota taratasy raha ny fanazavana hatrany. Zay tara izy tamin'ny inscription efa lasa ny fikirakirana ny dossier-na bourse vao tonga izy nanao ny inscription dia nananteny izy hoe rehefa mivoaka ny bourse ho an'ny rehetrarehetra dia mivoaka arak'izay koa ny azy fa tsy mitovy nefa ny fepotona nahatongavana antota taratasy sy nanaovana ny inscription ka izay mahavita antota taratasy melo sy mahavita traitement de données melo ihany no afaka mandeha melo satria araka n'ilay dingana ny resantsika teo misy dingana maromaro arahana amin'ilay izy ary mifampiankina ilay izy sy mifampitohy ka raha ohatra misy anankiray mandringana dingana anankiray anamboalohany dia tsy maintsy mitarazoka kely moa ny traitement ho an'ny atsy aoriana. Izay zany no mahatonga an'ilay mbola misy hoe misy ankizy tsy tafiditra mahakasika ny tany Fianaratsoa. Mahazo vatsim-pianarana ihany koa ny mpianatra ataona voalohany. Fomba roa no ahafahana mandony vatsim-pianarana izy ireo araka ny fanazavana. Ny fandoavana ny vola amin'ny karatra avy hatrany ho an'ireo izay efa manana izany, ary ny fandoavana avy hatrany any amin'ny postra malagasy ho an'ireo tsy mbola nahazo karta. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manainga ny Bianco, Samifina sy ny Pâques ary ireo sambatra raha miady amin'ny osika andray an-tanana ny raharaha Artec araka n'izay navoaka ny Cour des comptes ny ministra tompon'andraikitra. Nisy ny vola antaprisa maro no ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy ny taona 17 sy 20 sy 20 ka eto Andriatsilavitra. Ny tatitra ny Cour des comptes 20 sy 20 no nahafantarana fa nisy vola tapitrisa maro nalain'ny ministera PIA tao amin'ny Artec avy ao amin'ny fond d'éthique. Voasaringotra amin'izany ireo tompon'andraikitra sy ny ministra tamin'ny taona 17 sy 20 sy 18 sy 20 izay voalaza fa nisy nitsoaka ny ivelany. Anjaran'ny Bianco, Pâques, Samifina sy ny lutte antifraude no nanenjika azy ireo raha ny fanazavana. Io moa zany dia tsy anjaran'ny ministera angamba amin'izay prononcé amin'izay fa Cour des comptes indépendante, ni Bianco indépendant, ni Samifina indépendant, ni Pôle anticorruption indépendant, misy ihany koa ny ANAF na ny agence nationale ny lutte antifraude indépendante ihany koa. Zany sehatra rehetra zany anjara asan'zareo
no manao any fanadiadiana afaka miteny hoe ity olona ity na ity ministra ity surtout raha ministra resantsika zany manenjika ny zavatra tsy mendrika izay nataony zay ministra teo aloha fa misy moa zany afantatsika fa misy ministra tamin'izany amin'izany tsy atao toerana ntsony efa taona maro nefa lasa tsy atao toerana zany moa zany fa nilefa ngamba ny lasantsika azy any ivelany. Nilaza ny tompon'andraikitra androany fa tsisy intsony fanodikodinana io fond d'éthique io. Antony, misy filan-kevim-pitantanana vaovao ny Artec nanomboka ny volana Desambra 2024 ary tsy afana mampiasa vola amin'ny tsy tokony ho izy ny lalàna vaovao. Akoatra izay, iroso mifanavaozana sy mifanatsarana trano ny lalàna ny ministera amin'ity taona ity. Mila avozina mihitsy io lalàna io satria raha ny lalàna mikasika ny fifandraisan-davitra resantsika dia lalàna tamin'ny taona 5 sy 2000 izany hoe efa 12 taona lasa zany nefa fantatsika fa dia miazakazaka be mihitsy ny teknôlôjia moderna sy ny fifandraisan-davitra ka amin'ity taona ity zany dia atao ihany koa ny fanatsarana sy ny fanavozana io lalàna 5 sy 2000 io ahafahan'ny mpanjifa entre autres zany mampiasa ny teknôlôjia moderna na 3G 4G zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy aivona, tahiry arotsaka ireo mpisehatra tsy miankina amin'ny fifandraisan-davitra ananganana pilone sy anotanana tambazotra ny fond d'éthique ka io voly io no misy mampiasa amin'ny tsy tokony ampiasana azy.